tsy ampiovany fifandraisany efa nisy teo a Madagasikara sy États-Unis voka-pivitianina filoham-pirenena amerikana ho ny masovana États-Unis nandritra ny fiona no karakaraino any mpanao gazety sy ny olona nasainy tetsy akoron-drano androany nasongadiny fa firenena manaja ny demokrasia i États-Unis ary efa tafiditra ao anatin'ny soatoavana amerikana izany Viva afaka andro vitsy ny fivitianana filoham-pirenena amerikana araka ny nambarany ofitiany narandria amintsika sy Yves Chanel ny andindinizay. Ny demokrasia dia fanajanany tsirairay ary fanehoan'izany ny fifidianana natao tany États-Unis hatramin'izay. Tsy rafitra fotsiny ihany koa fa soatoavina enti-miaina mihitsy raha ny nambara amin'ny masovo amerikanina androany raha nanazava momba ny fifidianana izay mizotra any Amerika ny tenany tetsy akoron-drano. Ho anay mantsy dia tsy rafitra ihany tsy rafitra politika fotsiny ihany ny demokrasia fa fampiainana ireo soatoavina izay ijoroanay ary finiavana iantoka fa ny feony tsirairay dia enoina ny olom-pirenena tsirairay dia omendanja ary ny vatony tsirairay dia manana ny heriny. Raha mifidy ary ireo Amerikana androany dia amafisinay anio ny finoanay ny fahefan'ny vahoaka sy ny mahazava-dehibe ny fiantohana fa ny feony rehetra dia enoina. Ivaly afaka andro vitsivitsy ty fifidianana ity ary ho fantatra ny anaran'izay filoha fa 770 hitondra ny États-Unis. Mbola amin'ny volana janoary 2024 vao ho tanterahana ny lanonam-pianianana ary amin'izay ihany koa vao tena andray ny fahefana ny filoha vaovao. Nitondra fanazavana fohy ny antony mahatonga izay elanelam-potoana izay masovo amerikanina. Misy dingana vitsivitsy ho anelanela izay fepotoana ivoafan'ny fifidianana sy ny fametrahana vola ofisialy ny filoham-pirenena amerikana izay. Ny voalohany aloha izany dia mbola anisan'ny vatony ny État tsirairay avy anao misy fanisana ataony État tsirairay avy ary rehefa vita izay dia misy ny certification officielle izay ataon'ireo manam-pahefana certifié ny fanisana rehetra izay misy tany amin'ny État ary ny farany moa izany dia ny inauguration fametrahana vola ofisialy ny filoham-pirenena amerikana amin'ny roapolo janoary 2024. Tsy ampiova ny fifandraisana efa nisy teo Madagasikara sy États-Unis mivokatra ny fifidianana ho iatrany ty masovo amerikanina ity. Ka nizaniza mandresy ao anatin'izao fifidianana izao dia mitazona hatrany ny finiavanay anaja ny soatoavina izay efa najorinay hatramin'izay izahay ary hanohy hatrany ny politika iraisam-pirenena ary tsy miova ny fifandraisana a Madagasikara eo amin'ny sehatra ny diplomasia. Fomba fanao any États-Unis ny fiarahana miandro amin'ny valim-pifidianana na io samy fianakaviana na samy mpiray antoko eny na mpiray antoko-pivavahana aza. Toy izany koa ny tanjona na moriny ny masovo amerikanina ireo tapaka sy namana ary koa ireo tompon'andraikitra malagasy tetsy amin'ny trano fisakafoana iray tetsy akoron-drano androany.